anombohako azy angambany dia ny fialan-tsiny, izany hoe miala-tsiny miala fombo amin'ny mpitondra fanjakana fanavaozana mahefa tamin'ny iny fihetsika niseho tamin'ny 16 mars teo iny moa dia notapohana, izany hoe zavatra tena tapoka iny, tena zavatra à l'improviste iny, nofoa mandany tena dia mety hosolafaka, ka zany nahatonga fihetsika ohatran'ireny tamin'ny iny andro iny. Dia faharoa magnaraka an'izay, fiandrasana notification mo isan'ny zavatra antony tsy nafahana androso tamin'ny passation, satria io notification io ihany no acte faisant grief, izany hoe afaka manova ny décision anankiray iova amin'ny décision manaraka, ka ny fiandrasana zay acte zay zany no tsy nahafahantsika niroso tamin'ny fanaovana passation tamin'iny andro iny. Ka androany azo io notification io, ka nanapa-kevitra rehefa hazo ny notification dia hiroso avy hatrany amin'ny passation androany ihany amin'ny après-midi à 14h30. Voinina triple 7 tsy inculpé ny tenako, sy à titre de témoin ny tenako tamin'iny raharaha iny, nanao fanadiadiana daholo ny BC, ny Interpol, ny FBI efa intsika jusqu'à tamin'ny Pâques, fa tsy mbola voaantso na indray mandeha ny tenako tanatin'ny iny affaire iny, ary sahako ny milaza ampabe maso fa tsisy hidirako na kely momba iny raharaha mirazo anareo amin'ny fanarahana ihany koa ny fandarana tsy tapaka, satria dia tena misy namana anankiray zao tena hoe alefako mafy be eto mihitsy izy ny onjam-peo dia mitatataty eo izy ny miara-manonja, dia misy ny sorena hoe ajanony io, zaho izy tsy manajanona fa alefako foana, ary zay mihitsy izy, zay ny demokrasia, alefanao izy dia zay miaino zay tsy miaino, fa mahafinaritra ilay fifanenana ohatran'izay, dia mba afaka mifampiresaka kely. Tsy tiako mandrivotra zavatra mety ampifandona amin'ny vanim-potoana mbola tsy ilana fifandonana. Zay zany natonga anahy tsy niresaka n'ilay politika mihitsy, tsy hoe tsy manakambara, tena manakambara. Andro vitsivitsy taloha ny incident zay teneniko zay, efa nitondra fanazavana teto momba position koa ato anaty ty fandarana ty hoe valopolo-isan-jato afa-poza, zay ny satisfaction, satria niala teto Andrajoelina, tsy mitantana ny fanjakana tsony Andrajoelina. Roapolo-isan-jato aitraitrako amin'ny mampanao politika ana, amin'ny mampanao gazety ana, amin'ny team ana, ary amin'ny citoyen lambda. Reo zany roapolo isan-jato. Tsy hoe akory any tsy manakambara, tsy hoe akory any tsy mahita ho tsikaraina, tsy hoe akory any tsy mahita ho dokafana, fa zaho napetrako tsara mihitsy fa mbola marefitsika isika ho ataoko isika, satria zay mitovy hevitra zany eto ny teneniko, marefisika ara-politika ny antony. I Andrajoelina ngeka tsy voakadratsika any Antsefahy na hoe voakadratsika any Antanimory, fa migalabona amin'ny volam-panjakana nangalarina teto, ary vonentiko taminareo hoe izy nandeha farany iny mbola milafika $1 million, da hoe safidy nge mamaritra ny anjara, ka zao no izy na tsika isafidy ny hoe amerina ny Andrajoelina tsy lera, na tsika isafidy ny hoe andao ifampi-comprendre, dia mirosotsika voasorokitsika ny fiverenana zany Andrajoelina zany. Fiverenana Andrajoelina nge na ataoko hoe afaka hery-taona na afaka roa taona, tsy mety foana zany, dia niaro fanina an'izay tsika. Raha miverina izy ka voakadratsika arabasoa arabatsara, fa raha miverina izy ka anao politika ohatrany hoe tsisy zavatra nataony teto ary tsy maloto izy fa olona madio mangatsakatsaka, faty antoka ray lavaka ary maty na maty, naratra naratra, fa dia tena hoe voaososy
hatrany apasana mihitsy. Tiako tenenatsika zany de zao ny faharefona ara-politika nanantsika androany a de mila ataontsika lahara-pahamehana ny fieritreretana fa isika zay nitolona rehetra dia condamné hiaraka. Ny mampalahelo amin'izy ity moa misy tsy matsapa an'izany satria maka 19 mibetsaka teo tsaratsara amin'ny rakoto de riatana rahabe satria hoe ka rakoto sy rahabe fandona kely de tonga de miditra eo anelanelan'izay ianao de maka 19 hoe ianao kosa rakoto tena tsy mety mihitsy nataonao wa de mijery kely andrabe nanao nanaovako azy nety ve fa ny tsy fantatra nanao an'iny a condamné hiaraka ange rakoto sy rahabe raha rapitso ary fandray tanana tsara ary tena mifankaty mihitsy rakoto sy rahabe de ianao le niditra teo anelanelany tsy lery iny le nakanaka ranonranony iny ifankahita amin'ny rakoto amin'izay ianao de ahoana izy teniny ahoana moa sy président Marc Ravalomanana zay ianareo mibendrindra de nenao mibendrindra le nakampahany zany tao anaty za mijery tsara ny zavatra misy a zay mahatonga na hoe aleoko miandry aloha nareo aloha iotakotaka kely de za jerevako hoe te izany mibitabitaka aloha amin'ny fotoana ohatra ny narsona rehefa faly fa tsy manao fa makafakana tsara ny zavatra misy hoe na inona circonstance mitranga condamné hiaraka tsika zay nanao ntolo apetrako a za d'accord amin'ny fanovana tsy za no contre fanovana fa tsy indriko mafy de za tim tadidionareo zay averiko foana ty teniko ty amin'ny matimma ny anoanako an'izao fitoram-panjakana mijoro satria za d'accord amin'le fanovana za tsy mila andrajoelona miverina eto Madagasikara noho izany a raha misy zavatra mirehatra eo tsy za mihitsy ny anipy-menaka ao anatin'iny au contraire za no mitemporiser an'izay hoe ahaka tsy fotoanan'izany zao samby misotro rano mangatsika any de miverena indray aloha fa aza mialalala mbola condamné miaraka tsika androany no lay faharefona ara-politika zany atoko tiako Madagasikara zany ange ka toko manana ny lanjany eto Madagasikara aloha de apetraka fa le mpikopakafo sy mpakaranondranony matetika le sofifra kely daholo ny miakadapa amin'ny teny aza refesinareo le antoko timina zay zany de apetrako zay aza refesinareo le antoko timina fa raha ny antoko timina mandray fanapa-kevitra hafahafa amin'izao vanim-potoana misy atsika zao a be ny sahirana de itsika le milaza fa mahay politika no mandrefy ny antoko anankiray farak'izay ngezy eto Madagasikara anosika an'izany ivoaka varavarana de zay hoe ny raha black jack mba tandremo kely fa tsy mora ny miatrika an'izany raha eo tokotiko Madagasikara io any mandray fanapa-kevitra hafa mivoana amin'ny lalana zay tokony andehanany androany hoe condamné hiaraka tsika sy ny mpitatana amin'izao fotoana zao hafa fipetraky ny tantara hafa mihitsy fipetraky ny tantara ary sary vaovao tsy maintsy ho jerena eto amin'ny firenena zany ny timo matomboka fa zatra ny galera zay de tadidio zay tsy mba 10 taona fa efa 20 taona sy tanaty fanjakana ny atokotiko Madagasikara fa hanampindramy vahoaka fahefana foana kosa nefany